Firenena iray miara-miasa akaiky a Madagasikara eo amin'ny sehatra ara-toe-karena i Maurice, itsika ihany koa izay mandeha fampiasa betsaka any amin'ity firenena ity. Hoentina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fiaim-piainan'ireo mpiasa malagasy any amin'ity nosy rahavavy ity, toy izao manaraka izao ary ny zava-misy momba izay. Mahatratra 5,000 amin'izao fotoana izao ny isan'ny malagasy miasa ao amin'ny nosy Maurice. Sehatra samihafa no tena iasan'izy ireo, misongadina ao anatin'izany ny fanodinana lamba, ny fanamboarana trano ary ny informatika araka ny fanazavana nentin'ny prakidrarany Vojimaika eo anivon'ny masovon'ny Madagasikara any Maurice. Amin'ny resaka afakaba mbola mino fa mbola betsaka ny orinasa maorisiana izay mbola mampiasa ny volany amin'ny resaka fanodinana lamba eto ary ny tombo kely izy na nisy ataoko hoe anankiray ary nisy usine anankiray nataoko hoe niala teto ny orinasa anankiray amin'ny anazy efa be dia be zany no miantony resaka organisation structurelle zany fa mbola betsaka ny orinasa ary mbola misy ary ny avy any Maurice mbola hoe makaty misy koa nefa manafatra mpiasa malagasy makany Maurice be dia be fa tsy mijanona eo amin'ny resaka ny fampiasan'ny Mauricianina hoe vola zany tsy eo amin'ny resaka fanodinana lamba na textile ihany fa efa be dia be ny atao hoe ananantsika malagasy traikefa sy haira amin'ny fanatanterahana amin'ny asa atao ohatra zao anatin'izany zao ny resaka informatika, eo ihany koa ny resaka centre d'appel, eo manomboka kisaka tsy kelikely makaty Madagasikara ny orinasan'ny Maurice amin'izao fotoana. Raha ny momba ny fampiasam-bola tanterahan'ny Mauricianina eto Madagasikara mivoatra ary misandraka amin'ny sehatra samihafa izany. Raha ny fitrandrahana renakibon'ny tany, ny fananganana orinasa afakaba no tena nampiasan'ny Mauricianina vola teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao dia trandrahan'ny Mauricianina ihany koa ny sehatry ny nomerika ary mahaliana azy ireo ihany koa ny fampiasam-bola ao anatin'ny zone économique spéciale. Azo lazaina hoe mandrositsika indrindra zany rety amin'ny ilany aty Madagasikara amin'ny resaka hoe zone économique spéciale satria efa nentina raha tsy diso teo anatrihan'ny antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna mahakasika azy. Izay zavatra izay moa ny andrandraindry zareo zany ahafahany miroso bebe kokoa amin'ny fametrahana ny orinasa sy izay hoe atao hoe fampiasam-bola aty Madagasikara miaraka amintsika malagasy. Ny azo lazaina koa dia hoe ny nosy Maurice raha tsy diso mety afaka manitsy anazy zareo avy eo amin'ny DPM mampiara-miasa ao amin'ny DPM fa ny nosy Maurice nisan'ny mpamatsy mpampiasa vola eto Madagasikara miaraka amin'ny Frantsa raha tsy miresaka ny resaka hoe atao hoe ny fampiasam-bola any amin'ny resaka mineralitsika zany hoe ny resaka renakibon'ny tany dia anisany zareo any amin'ny nosy Maurice. Araka izany misandratra ny toe-karena Mauricianina ary mitondra asa ho an'ny malagasy ny fampiasam-bola ataon'ny mpandraraha Mauricianina na eto Madagasikara izany na any amin'ny nosy Maurice.